ao lefa farana Eo alle tsy zavatra reto zay. Ko misy zavatra kely dia ny fanjahoana. Zay tena mampahanina anay zay. Eo alle fanjahoana sy ny tsinjazelena taona. isina zany ato Len gendarme zao zany zava-misy aloha ny aty an-toerana fa atsika zay ia efa tazana le tonga aty an-toerana ny avy anivon'ny gendarmerie aloha zany amin'ny fotoana efa tazana tonga aty an-toerana ny avy anivon'ny gendarmerie ho atsika zay manaraka apetro zany manala an'ireto sakan-dalana ireto ary misy ny fa resaka ataon'ny gendarmerie ny amin'ny anokafana avy hatrany anyty lalana tapaka eto Ambalavao isotry ity zao tazany zao zany manomboka manala ny sakana ny avy eo anivon'ny gendarmerie zay tonga ety an-toerana ia fa manomboka manala ny sakana zay nataony reto fanao fihetsiketsehana reto moa zany ny avy eo anivon'ny gendarmerie amin'izao fotoana izao raha ny efa nresantsika teo tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahafito dia izay no antony natongavany avy anivon'ny gendarmerie zany manala n'ilay sakan-dalana nataony reto mpanao fihetsiketsehana eto Ambalavao ireto inona le zava-misy aty aminareo tenena mafimafy kely ianao ia zay zany fa manomboka misokatra aloha zany lalana taoriana ny fanesorany avy eo anivon'ny gendarmerie n'ilay sakan-dalana nataony reto mpanao fihetsiketsehany reto dia manomboka misokatra ny lalana avy any ambany antenana fa isokatra tahaka izay ihany koa ny avy ary ambony satria efa tapaka lava be mihitsy efa mitohana efa ho lava be ny fifamoivoizana eto Ambalavao dia ny etrakilan'ny vahoaka milaza fa tsy anaiky raha tsy miala an'io ny ben'ny tanàna ny commune Ambalavao so hitantsika amin'ny sary zao manomboka efa misokatra ny lalana ary mbola ety an-toerana moa zany ny avy eo anivon'ny gendarmerie mandrindra n'izay fifamoivoizana izay
be dia be nareo tsy maraka ina ilay zavatra mitranga fanonganana ny be ny tanàna ny commune Ambalavao a lalam-pirenena fahafito zany hoe miala kely any Ambatofotsy a misy an'ity toerana izay isiny fihetsiketsehana ity zany hoe ny vahoaka avy ety ambany a izay hanao ny fanonganana ireo tazantsika avy ety ambadika kosa ireo izay voalaza fa hoe miaro ny be ny tanàna miaro ny commune efa nisy ny fifampitorahana moa zany teo dia nitsahatra ny fifampitorahana tonga ny avy eo anivon'ny gendarmeria nanala ny sakana dia izao taza efa naharitra ora maro no tapaka ny fifamoivoizana tety an-toerana teo a izay somary mafanafana ny fifandonana teo leto vahoaka reto izay milaza fa tsy anaiky raha tsy miala an'io a ny be ny tanàna ny commune Ambalavao voalaza moa anatin'ny resaka izy ireo fa hoe maka-tanin'olona ilay be ny tanàna izay irmar na voafidy tamin'ny loko volomboasary ny be ny tanàna eto an-toerana atodika ato aminao amin'izay afaka amin'ny teny mafimafy ina le tena zava-misy zany teto aminareo teny mafimafy kely dia ny tanànanay nefa iromaka irongiromitsiny izy tena zanany ary manana basy ary manambana basy anay efa nanomboka tamin'ny fitolomana hatramin'ny zoma fa tsy matahotra nizaniza zany hono izy ary io be ny tanànanay io assistant parlementaire hono tamin'ny andron-dratsy velona assistant parlementaire hono ia lasa nanomboka ny vierina indray aloha zany manomboka mitady anao an'izay sakan-dalana izay indray ny vahoaka eto Ambalavao amin'izao fotoana izao a somary misy ny orakoraka Nada lá,